Faly miaraba amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fahasoavany ho aminareo. Ny FFPM fa 632 ny andininy voalohany sy ny fahadimy ary ny fa 520 ny andininy voalohany faharoa faefatra sy fahadimy no mantsika ho amin'ny fiderana. Araka ny perikopa voalahatra androany, araka ny filazantsara marika toko 7:20 andiny fa 3:30 dia misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy: mitandrema, miambena ka mivavà, fa tsy fantatrareo izay havian'ny fotoana. Amen. Tsy misy mahafantatra tokoa izay ora havian'ny Tompo, fa raha mandinika ny zava-misy mitranga maneran-tantsika dia efa betsaka ny fambara, ao ny ady, ao ny fanenjehana, ny mosary, ny hororon-tany, ny fisiana Kristy sandoka sy ny mpamina ny sandoka. Izany rehetra izany dia efa manambara fa efa tena akaiky ny Tompo, ka izany mahatonga antsika mila miomana mba ho vonina mandrakariva amin'ny fiverenan'ny Tompo. Koa hoy Jesosy hoe miambena, aza variana loatra amin'ny fiainana an-tany, ary aza manao ampitsolava amin'ny Tompo raha misy zavatra fantatrao fa mbola misy tokony ahitsy ny fiainanao, fa ndra ho tampoka amin'ny fiverenany ka tsy ahitana fanafany. Vavaka isika. Dia raha mankalaza anao izay ary Andriamanitra avo indrindra, fa ianao no Andriamanitra tompon'ny fotoana sy mpandahatra ny zavatra rehetra. Misaotra anao izay amin'ny teninao tonga aminay amin'izao maraina izao. Tianay ianao ka mbola mampitandrina anay, mbola mampiomana anay, mba tsy ho tampoka aminay ny fiverenanao. Tompo malalo mandrafo aminay, arovy amin'ny fitondran'ny tena daly izahay, arovo ny sainay mba tsy ho variana loatra amin'ny zavatry ny tany, na mety ho fifaliana sy fahafinaretana izany, na mety ho fahoriana sy fahasahiranana ihany koa, satria samy mandalo avokoa izany rehetra izany. Ary io koa izay mba hitombo amin'ny fiainam-bavaka, mba hanananay fifandraisana tsy tapaka aminao mandra-piverinao. Ary raha mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ataonay dia meo hery sy fahendrena izahay mba hialanay amin'izany. Ray malalo, omeo anay ny ahay hanararoatra ny fotoana rehetra mbola omenao anay, mba hanaovana ny sitraponao sy hanomponay anao arak'izay mendrika ny voninahitranao. Tehirizo amin'ny fahatahorana anao izahay, tehirizo amin'ny fitiavana anao izahay, tehirizo amin'ny finoana anao izahay, ka dia ho fifaliana ho aneny tsenanao amin'ny fiverenanao, fa tsy sanatria hampangovotra anay. Tompo malalo ampianaro izay ambiny, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Come
amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andiny fahaefatra ambin'ny folo dia misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra izay nanasany akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Ny tanàna Ambareto moa ry havana dia ilay Jerosalema vaovao izay hanolo ity tany misy atsika ity. Raha mifandresina amin'ilay perikôpa teo aloha dia ireo olona niambina no azo lazaina ihany koa hoe ireo olona nanasany fitafiny, olona niala tamin'ny raha tsy fanaony, olona mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahadiovan'po. Ka ireo olona nanasany fitafiny ireo no hiditra ao amin'ny Jerosalema vaovao ka hihinana amin'ny hazonaina izay manome fahavelomana mandrakizay. Mbola omeny tompo fotoantsika ry havana, andao anatona an' Jesosy fa ny rany irery ihany no mahasasany fitafintsika maloto. Izy irery ihany no mahay manadio sy manafaka amin'ny fahotantsika mba hananantsika anjara ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Fafaka isika. Jesosy Kristy Tompo, indreto izay fiangonanao samy maniry fatratra izany hiditra ao amin'ny Jerosalema vaovao izany. Samy maniry fatratra ny hihinana amin'izany hazonaina izany. Samy miandrandra fatratra izay izany fiainana tsy misy fahafantesana izany. Fiainana tsy misy tomany na fisentona. Fiainana tsy misy fitarainana. Fiainana tsy misy fanaintainana. Ankehitriny avy manantona anao izahay, mitondra amin'ny fitafinay izay mbola miosam-pahotana. Jesosy, mamindra fo aminay, fa tsy misy teo any amin'ny elo izahay. Sasao madio amin'ny rano soa izahay fiangonanao. Sasao izay ho afam-pahotana. Sasao ny fonay ho afaka amin'ny fangidiana, ho afaka amin'ny fialonana, ho afaka amin'ny avinavina. Sasao ny vavanay tamin'ny zava-poana nambaranay. Sasao ny masonay amin'ny fijerevana zava-poana. Sasao ny tongotray tamin'ny vilinay tamin'ny lalan'ny fahaverezana. Sasao ny tananay tamin'ny nanendrenay zavatra maloto. Sasao izay Jesosy, diovy izahay, amarino izahay, amasino izahay mba ho mendrika hiditra ao amin'ilay tanàna masinao. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. So
ireriany voninahitra toetra amintsika ny fahasoavany aby. Anio alahady fa 7 ny volana novambra, alahady fa 4 manaraka ny trinité, alahady natokany hitondranam-bavaka ny sampati manerana ny sahany FJKM. Ny fandaharana rahantsika anio dia nalaina avy amin'ny fandaharana imbonana nalefa ny sampati fohy be. Mbola mibanjina trano loha hevitra manao hoe TSENAO amin'ny fihaviany ny tompo isika ry havana. Ho anareo malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ao am-pitsanganana ny salamo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Siona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no hanodidinan Jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa tsy hitoetra amin'ny anjara-marina ny tehi-panjakany ratsy-panahy, fa androany marina ny hiditra ny tanany any zavatra ratsy. Jehovah manaova soa amin'ny tsara sy ny mahitsy fo, fa izay mivilo amin'ny sakely-dalana vilivily dia horohan'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy anie, fiadanana anie ho amin'ny Israely. Amen. Bavaka sika ry havana, ry tompon'Andriamanitra rainay eo, rainay mpahary sy mpamoron'izao rehetra izao. Indreto izahay vahoakanao, izay noharianao sy ny foron'ny tananao, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao, fa be fitiavana ianao no be famindrampo aminay mpanomponao. Indray ny fifalianay Andriamanitra, fa tafavory atao tranonao indray izahay, hiara-iombom-bavaka ary hanome voninahitra ny anaranao. Misaotra noho ny amin'ity andro ity, izay hamelanao mpianaka avy ny finoana FJKM, hatsiaro ny asanao eo anivon'ny sampana mpanazava stily. Tsy tanteraka izahay, nefa mihitsy matoky fa noho ny famindramponao, dia ho fenona ny fanatrehanao izao fotoana izao,
ka niraka ny fanahy masina ianao intantananay mba hanazava ny sainay ary hahafahanay mahita ny tavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy nanonana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora Fjkm hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira efa voalahatra. Vavaka sika riavana. Jesosy misaotra noho ny fotoana enonay ny teninao mba azo ahonay eo aminao amin'ny fihavianao. Ny fanahinao masina no angatahanay mba azo ahonay tsara izay tianao lazaina aminay ary ankatoavinay ankizy sy ny tanora. Saotra Jesosy malalo. Amen. Filazantsara araky marka toko 17 ny andininy 17. Mitandrema miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay avian'ny fotoana. Raha mitandrina isika riavana dia mitovy amiko hoe miomana isika amin'ny fihavian'ny tompo. Iza moa tsy hay hoe miomana rehefa andeha hianatra, miomana rehefa andeha hiasa, manana hatramin'ny devoir, ny cahier, mila madio ny akanjo hoentina mianatra na miasa. Dia toy izany foana ny fiainantsika andavanandro efa fanaontsika izany. Tsy mila tenenina akory fa efa mahazatra. Ny olona verisaina na sanatria adaladala izay ihany ny hoe tsady tsy miomana fa iny akanjo ny foana ny anaovana na atoandro na alina na herinandro na ray volanara dia iny maloto iny foana. Fa mahagaga koa indraindray fa betsaka milazantsika ny olona milaza ho kristianina nefa tsy manao fiomanana akory, tsy manadino fa hoe ho avy ange Jesosy variana amin'ny zavatra hafa na tonga aty am-piangonana aza. Fa nefa tsarovy Jesosy mihitsy rehefa mitenenao anio fa ho avy izy, ho avy amin'ny ora tsy ampozinao. Miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora tsy ampozinareo. Inona moa izany hoe fiomanana izany? Ny fiomanana dia misy fototra. Tsy maintsy ataontsika izany fototra izany, tsotra kely izany toy ny hoe hamonjy fotoan-dehibe ianao na sain'ny olona, mila manao akanjo tsara tarehy fa tsy tia akanjo maloto tia indray mbola asianan'ilay akanjo tsara tarehy eo amboniny, fa mila madio ny ao anatiny ary mila madio koa ny ety avelany. Tsy madio ivelany fotsiny izany fa tena hoe mila madio. Raha tsy madio am-po nefa isika dia tsy ahitan'Andriamanitra velively. Ny fahadiovam-po no fototra. Ny fahadiovam-po ny fototra. Tsy mahay manadio anio anefa ianao raha tsy ao amin'ny Jesosy. Ianao nge ity tantara kely ity nandritra ny Toriteny tany am-piangonana dia nanao antso pastera ary nampanao vavaka fanoloran-tena ho an'ny olona tsiraray dia anisan'izany bozy. Efa nozy bozy dia natsiary fiadanam-po tsy halazaina efa tonga tany an-trano satria nahazo antoka izy fa nanana fiomanana fototra miala tany am-piangonana. Ka natonga ary Jesosy dia efa vonona izy ary maika fa rehefa nahazo fifaliana sy efa vonona tamin'ny fiomanana. Mba misy dikany aminao ve ny andehananao aty am-piangonana?
mandrakariva ianao anana fahadiovana, anana fanoriana, anana fifaliana, iona amin'izany hoe Jesosy, iona amin'ny Jesostsika. Izany tanora sy ankizy, aza variana fa miomana iona an'ilay Jesosy ary iona aminy any amin'ilay fiainana mandrakizay izay andrasantsika. Raha hanamafy ny fiarahantsika amin'ny Jesosy indray ary isika dia hanao vavaka dia ianareo mamerina avy eo hiary vavaka ary isika. Jesosy misaotra fa mampiomana anay ianao, tena iona aminao aho. Jesosy aoka ny fiainako ianao no hitoetra ao amiko, diovo ny foko, terizo aho, voninao iona aminao rehefa ho avy ianao, faly iona aminao ary tsy hanao ambanin-javatra amin'ny fiomanako. Avaozy aho Jesosy fa ianao ny tompon'ny fiainako, manadio ny foko ary mitahiry azy. Voninao Jesosy hitsenanao amin'ny fiavianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mivavaka isika izay malalo renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zoko malalanay. Indreto izay mbola faly manandratra ny fiderana sy fankasitrahana ary voninahitra ho anao. Saotra anao izay eny amin'ny fotoana ahafahanay indray mandray sy mandre ny teninao. Ny fanahinao masina anie mba hirotsaka aty anatinay tsirairay avy ka hitaridalana ireo mpanomponao amin'ny famakiana ny teny mba ho marina izay teny rehetra ambara. Ary eo am-bavan'ny mpanomponao izay tondra sy hitory hafatra ao izay tena sitraka ao. Ary ho an'ny vahoakanao izay ampitaina ny teny mba handatsaka izany eo am-po ka hitomba amin'ny finoananao mandrakariva. Dia mitenena Tompo fa mihaino anao ny vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hiaraka mamaky sain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokon'ny Joela. Joela toko voalohany 5:10 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Indrisy ny andro
fa efa tompotra ny andron'i Jehova ka tahaka loza-tsotoa avy amin'ny tontolo fiaviny. Moa tsy efa tapaka teo imasontsika va ny hanina? Eny, ny fifaliana sy ny faharavoravoana soatra amin'Andriamantsika. Maty maso amban'ny bainga tany ny varina fafy. Foana ny sompotra, mirodana ny trano fitehirizam-bary, fa nalazo ny vary. Indrisy ny fitorehon'ny biby, verevitra ny omby andiany satria tsy misy ahitra ho azy. Eny, na dia ny andian'ondry amanosy aza dia mijaly noho ny eloka. Jehova, ianao no hitarainako, fa efa levon'ny afo ny gizanany anevitra, ary nisy lelafo efa nandorony azo rehetra ny antsaha. Na dia ny biby any antsaha aza dia mihanahana miandrandranao, satria ritra ny renirano, ary efa levon'ny afo ny gizanany anevitra. Hotohizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny marika. Marika toko 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Ary faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny boky Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20, andininy 9 ka hatramin'ny 10:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa amin'izany andro izany, raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro ho amaizinina, ary ny volana tsy haneho fahazavana, ary ny kintana hiraraka avy eny amin'ny lanitra, ary hozongozonina ny hery izay ao amin'ny lanitra. Ary amin'izay, ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona, amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ary amin'izay dia haneraka ny anjeliny izy, ary anangana ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra, hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Ary mianara ny fanoharany amin'ny aviavy. Raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo. Raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely any an-danitra, ary na dia ny zanaka azy afa-tsy ny iray ihany. Mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrareo izay haviany fotoana. Izany dia tahaka ny olona mandeha vahiny, izay nandao ny tranony ka manome ny fahefana ho an'ny mpanompony. Ka samy nitolorany ny raharaha avy, ary ny mpiandro varavarana dia nasainy ambina tsara. Koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompontrano, na ho hariva, na ho mamantinalina, na ho maneno koa, na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Ary hoy izy tamiko, matoky sady marina ireo tenireo, ary ny Tompo Andriamanitry ny fanahy-mpaminany naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpaminany, haneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary indro afainganao. Sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana amin'ity boky ity, ary izao jaona no nahare sy nahita ireo zavatra ireo. Ary rehefa nahare sy nahita aho, dia ny ankoka hivavaka teo anolohan'ny tongotra ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandremo aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady naman'ny mpaminany raha alainao, sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity, Andriamanitra ihany no hivavao. Ary hoy izy tamiko, aza sy natomboka kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity, fa atombotra ny andro. Izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto,
aoka mbola ialoty ihany izy, ary izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola ia masina ihany izy. Indro afainganao, ary eto amiko ny famaliko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izao no alfa sy omega, voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba anana fahefana amin'ny azonainy sy idirany amin'ny vavahadiny ho ao an-tanàna. Fa anivelany ny alika sy ny ambody, ny mpanao ratsy sy ny mpizangatsanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy sy izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika, ary ny fanahy masina dia hitarika antsika andre sy andray ny sitrapon'ny tompo amin'ity fotoana ity. Manolotra ny tanana vy ho an'ny mpianakavy finoana ao anatin'ny sampana mpanazava stily, ary mirary anareo sahady iorina tsara ary hazava eny rehetra eny araka ny teny hoe aoka irehatra ny jironareo. Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo. Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo, izay voalahatra raha teo hotoriana araka ny fandaran'ny ombonana natolotry ny FIHAVIANY SAMPATI Fjkm. TSENAO amin'ny fihaviany ny tompo. Ny marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahafito amby telopolo dia mamerimberina ary mampitandrina indrindra manodidina an'izany atao hoe fihavian'ny tompo izany. Ny perikopa izay nivakiana tamintsika teo dia manambara ireo toe-javatra koa hitranga
mikasika ny fiavian'ny tompo. Raha nanaraka tsara izay voalaza ny joelam-paminany isika dia manamarika ny hoe amin'ny fiavian'ny tompo dia ho tankina ny loharano, ho tonga ny mosary tsy amin'ny olombelona ihany fa ho an'ny biby fiompy koa, ho an'izay rehetra monina eto amin'ity tany ity. Sahirana izao tontolo izao, fa tsy ny mponiny tany ihany fa izay rehetra eny amin'ny lanitra koa dia tojo fahasahiranana. Tsy afa manao na inona ny masoandro amazinina, ny volana tsy haneo fahazavana, ny kintana iraraka. Efa nolazaina tamintsika izany tamin'ny fiandohan'izao volana Novambra izao. Zany hoe ny tontolo no arian'Andriamanitra mihitsy no isedra zavatsarotra, tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana. Fa raha jerentsika eo anatrehan'izay, marika 7:20 dia maka toerana kosa i Jesosy Kristy tondrona hoe zanak'olona. Mampatsiahy indray ny Genesis 1:1 tany tsisy endrika sady foana dia nidira ny fahazavana avy amin'Andriamanitra. Raha ho avy ny tompo tena ho trapa-sahiranana izao tontolo izao, ny tany vangin'ny mosary sy ny haintany tsy misy rano, tankina ny loharano, ny lanitra tsisy fahazavana intsony. Fa eo i Jesosy Kristy amin'ny fiaviany dia iseho akatoerana hita avy eo amin'ny rahon'ny lanitra amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Izany ry havana ny endriky ny fiavian'ny tompo. Fa raha miteny ny lohahevitry ny perikopa hoe TSENAO amin'ny fiavian'ny tompo dia akasary zavatra tahaka izao isika. TSENAO aho fa ho tonga eny amin'ny fasan'ny karana. Amin'ny firy TSENAO fotsiny. TSENAO aho fa ho tonga eny amin'ny serana mpiara-manidina ivato. Za miteny hoe sidina inona ny andiananao, tsy ando zao ny resaka. Fa tsy misy ora amin'ny firy TSENAO fotsiny. Rapitsy ve tsy manakavaly amin'ny heritaona ve mbola tsy fantatra. TSENAO izany ty trangan-javatra eto ty. Sika zatra ny hoe TSENAO amin'ny firy ianao miaingana Antsirabe dia amin'ny firy zany ny tokony ho tonga ery hitsenanao. Amin'ny firy ianao miainga any Frantsa dia amin'ny firy zany ny tokony ho tonga hitsenanao miserana mpiara-manidina. Zany ny mahazatra antsika. Fa ity hieritreritra tsara tsika ny hoe TSENAO ny tompo fa tsy fantatra izay hiaviany ny fotoana. Dia izy tena hiandry vasiketo zany tsika menakavy. Fampietrehetana izany ry havana. Fa raha mitaona antsika, mampianatra antsika ny soratra masina arak'izao filazantsara manoloana antsika izao, dia mitaona antsika hoe ho avy ny tompo hitsena ny fiaviany isika fa tsy fantatra ny fotoana. Ireto kosa no baiko miaramila izay miantefa amintsika fiangonana. Mitandrema, miambena ka mivavaha. Baiko miaramila zany. Mitodika manokana amin'ny sampanampanazava stily, miaramila kely sy miaramila be an'i Kristy, fa miantefa koa amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao ary sika ao anatin'izany. Mampiomana ny tompo mitandrema. Mampiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo mitandrema. Mampiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo miambena. Ireo toromarika mazava ireo. Teny anankiroa mazava, toromarika ho an'ny fiangonana miandry ny fiavian'ny tompo no zaraina amintsika amin'ity afatra ity. Fomba n'Andriamanitra tokoa ry havana ny mampiomana amin'ny zavatra izay iseho. Milaza mialoha ny amin'ny trangan-javatra izay ho hita. Ao am-bokin'ny Genesis 7
manodidina indrindra ny tondra-drano izay nandevonana n'izao tontolo izao tamin'izany fotoana izany dia nanomana ny Noa Andriamanitra ny hoe midira ao anaty sampy fiara fa ho avy ny drano. Efa nampanamboatra ny sampy fiara izy fony 500 taona i Noa dia nampiditra ny Noa tao amin'ny sampy fiara nanomana ny hoe ho avy ny drano. Ary rehefa tonga ny 100 taona taty aoriana hoy ny toko 7:110 dia tonga ny safi-drano. Izany hoe manodidina ny 100 taona teo eo zany no nanomanana any Noa hiala ny safi-drano, hiditra ao anaty sampy fiara. Tsy vazivazy iandrasana 100 taona, tsy fantatry Noa na 4 taona manamboary ianao lehilahy lehibe io sampy fiara fa ho avy ny tondra-drano. Tsy ny vazivazy tamin'izany Andriamanitra. Ary ao amin'ny Genesis toko 7:4 rehefa voarainy Lota ny afatra avy amin'ny anjely dia nanaitra ny ankonany zanaka ao ambambinanto izy ny hoe tsy maintsy miala eto isika fa ho ravana ity tanàna Sodoma sy Gomora ity ary ho levony afo. Ny vinantony dia nanao hoe mamazivazy koa ianao, fa tsy ny vazivazy Andriamanitra. Fantatsika ny tantara, tonga ny afo nandevona ny tanàna. Eto amin'izao marika toko 7:12 izao ery am-piandohana dia milaza ny andravana ny Jerosalema i Jesosy, indrindra ny tempoly tao Jerosalema izay ambon'ny Jiosy tamin'izany hoe tsara rafitra. Fa hoy Jesosy tsy avela izy hivaty fanongo eto ka tsy ho ravana. Manodidina ny 30 taona taty-aoriana, izany hoe 70 taona taorian'ny taonan'i Jesosy dia rava Jerosalema. Tsy ny vazivazy raha nampiomana Andriamanitra. Mandraka tia ny androany mbola toriana amintsika fa ho avy ny tompo. Manodidina ny 2000 taona mitatra indray zany elanelam-potoana zany fa tsy mivazivazy amin'izany ny tompo. Ho avy izy mampiomana mitandrema. Ato amin'ity marika toko 7:12 ity ihany dia misy fampitandremana anankitelo. Eo amin'ny andininy 5 mitandrema fandrahoisy amitaka anareo, ny amin'ny mpamina ny santoka no lazainy eo, ny amin'ny fampianaran-diso no teneniny eo. Eo amin'ny andininy 6 mitandrema ianareo fa atolotra ao amin'ny sinedriona sy ho kapohina amin'ny sinagoga ary hitsangana ao atrehan'ny mpanapaka ho vavy olombelona aminy. Mitandrema ho avy ny tompo, ho avy koa ny kapoka, ho ampijaliana izay kristianina. Fampitandremana fahatelo dia ery amin'ny andininy 7:20 mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Mitandrema fa tsy nanafina na inona amintsika ny amin'ny fihaviany i Jesosy. Voalazany hoe isy firenena, amely firenena, ho avy ny mosary sy ny sisa. Tsy nanafina ny tompo ary tsy mivazivazy izy. Mitandrema ny amin'ny fampianaran-diso. Mitandrema mba hajoro isika na dia hiara-ny kapoka sy ny fanenjehana azy raha ho avy zany aza misy miala. Mitandrema efa tsara homana isika voalaza daholo ny karazana zavatra hitranga manodidina ny fihavian'ny tompo. Tandremo riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, raha izany no izy dia aoka tsy hovarim-bariana foana isika ka hanana fandaharam-potoanany amin'n'itsy amin'itsy, fa hatsiaro indrindra koa fa manana ny fandaharam-potoanany ny amin'ny mbola hiverenany ny tompo. Mandrantsana ny fandaharam-potoananao ao anatin'ny taona 420 ny fihaviany raha ho avy izy amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy hahatanteran'izay fikasanao aminao ny amin'ny taona ho avy na amin'ny taona rehetra manaraka ny fihaviany raha ho tonga izy amin'ny fotoana tsy fantatra. Ndra ho variana anao planina ny amin'ny fiainanao ianao, hanadino ny planin'Andriamanitra hoe ho avy aho. Tsy ianao amin'ny fihavian'ny tompo. Tsarovo ry havana fa vao teraka ianao
dia antsony zao soratra masiny zao hiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Zaza ianao antsony ny soratra masina hitandrina hiomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Tanora ianao sampanamena antsona hiomana amin'ny fiavian'ny tompo. Lehibe ianao antitra ianao mena fify ianao FMT roes ianao antsona hiomana amin'ny fiavian'ny tompo. Mampiomana ny tompo mitandrema. Fa mampiomana amin'ny fiavian'ny tompo tsy fantatra ny fotoana miambena ka mivavaha. Atao amin'ny soratra masina manoloana antsika dia toteny anankitelo no hitaomana antsika eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo, fa raha jerena any amin'ny fototra io dia anankiroa ihany, mitandrema, miambena sy mivavaha. Faingo anankiray ny manasaraka. Zany hoe ny miambena dia tsy hafa noho ny mivavaka, saingy tena roa mifamatotra koa io. Manazavany amin'izany ny 470 hatramin'ny 770 izay mifarana amin'ilay teny tokana hoe miambena. Inona ny fanazavan'ny mpanoratra ny amin'ny hoe miambena ka mivavaha. Ny hoe miambena ka mivavaha dia tsy hoe ndesika iondrika hivavaka, na ndesika hiandrandra ny lanitra hivavaka, fa miambena ka mivavaha ny heviny dia hoe mivavaka sady miasa. Manohy ny fanomponan'Andriamanitra sady mivavaka mijoro fahazavana mandra-piavin'ny tompo. Mijoro tsy mahazo mipetrapetraka, miareta toro ny eo amin'ny vodopejy. Mivavaka tsy mahazo varim-barina. Hoy ny filazantsaraka ny Lioka 7:20 tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Hoy koa ny Lioka 2:20 Jesosy tao Getsemane, mivavaha mba tsy hidiranareo mifakapanahy. Hoy koa ny Tesalonianina 2:5-7 mivavaha ka aza mitsahatra. Izany soratra masin'izany ankoatran'izay tsy hita ho tany saina dia mitaona antsika hivavaka. Kanefa koa ao amin'ny volana hoe miambena dia mitaona antsika hiasa. Voafitina ao amin'ny tononkira ny 2:30 mandra-piavin'ny tompo mivavaha, mandra-piavin'ny tompo miasa. Aza manao hoe tsy hivavaka aloha, mba miala sasatra kely, tsy miandry ny fisokafan'ny tampita izany. Mivavaka tsy mitsahatra izany. Mivavaka sika eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo, anisan'ny fiomanana izany, fa miambina isika fitanisana eo amin'ny 7:10 manomboka amin'ny 4:30 fanazavana dia hoe izany dia tahaka ny olona mandeha ivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefanany mpanompony, samy notolorany raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy miambina tsara. Miambeny ianareo. Hoe mivavaka tsy miandrandra lanitra mangataka, na miondrika tsy mikipy, fa miasa koa. Tena miasa. Falisika riavana fa mbola avelan'ny fiarahamonina sy ny fanjakana hivavaka malalaka. Fa ny fampandinian-tenantsika eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo dia ny hoe afaka mivavaka malalaka sika, mivoa, ny fiangonana tsy mbola misy nokapony, tsy mbola nisy nangataham-panazavana, tsy mbola nisy nampidirina ponja satria kristianina. Fa move afaka miasa malalaka sika kristianina any amin'ny sehatra misy atsika. Raha mpivarotra ambongadina ianao ka manafatretana avy any ampitan-dranomasina, afaka nakaradrariny ny entana nafaranao ve? Raha moka fiarakodia eny amin'ny ladoany ianao, kristianina, afaka niasa malalaka amin'ny maha kristianina anao ve? Raha ny amin'ny toeram-piasana ianao,
afaka niasa malalaka ka niambana ve satria ho avy ny tompo tsy mivavaka ihany fa miasa kory avana no iantsonantsika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo aty ianao rainay izay ny an-danitra any ianao zanak'Andriamanitra miandry ny fiavian'ny tompo ry-havana malala mitodika manokana amin'ny sampana mpanazava stily izao efa taona izao dia misy ny hoe aokirehitra ny jironareo tao anatin'ny 30 taona fankalazana an'Andriamanitra dia ny hoe miazava fa zanaky ny mazava ianareo ary eto ny jiro andro amanalina aokifandray amin'ilay loharan'ny-pahazavana tsy ho ritra ianareo ka ho fahazavana sy fanasina amin'izay rehetra atao na mavo ianao na maitso ianao na mena ianao na mpendraikitra ianao na mpanohana ianao ray aman-dreny ianao dia izany miantsonanao ho avy ny tompo mampiomana izy mitandrema ho avy ny tompo mampiomana izy miasa mivavah miambena ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Iombom-bavaka sika ry havana tompo Andriamanitra io Andriamanitra velona ianao ka miteny aminay misaotra any amin'ny teninao Jesosy izay nampitondrainao ny mpanompovavinao manambara aminay eo anoloan'ny fiavianao ao tokony hitandrina izahay hiambina izahay ary hivavaka ihany koa tompo marobe tokoa ny zavatra miseho mamitaka mitaona ho amin'ny lalandiso hanalavitra anao mila fitandremana izany eny maro ny zavatra miseho ka mety mampifantoka ny sainay amin'izay zavatra tsy araka ny sitraponao izany no tokony hiambenanay maro ny zavatra miseho mety mahakivy sy mahaketraka anay izany no hitamoanao aminay mba hanananay firaisana aminao amin'ny alalan'ny vavaka eny hiasa ihany koa nefa indrisy tompo mandraka riva toa tsy mitandrina izahay mandraka riva toa tsy miambina izahay ary mandraka riva tsy mahavita izahay ny manandra-bavaka akory eo anoloan'ny toe-javatra hatrehanay ankehitriny tompo izany no hitalaonay aminao ankehitriny mba hanavaozanao anay hitombon'ny fifandraisana aminao Andriamanitra ka haizanay mamantatra ny sitraponao eo anoloan'ireo fitaka maro samihafa izay ataon'ilay ratsy ary indrindra hanavaozanao anay mba hanananay hery ka hazoto hiambina sy hivavaka aminao mamindra fo aminay amin'izay rehetra tsy vita anay nefa tokony natao mamindra fo aminay amin'izay rehetra nataonay kanefa tsy araka ny sitraponao tompo mamindra fo aminay amin'ny asa rehetra no tanterahanay nefa tsy araka ny sitraponao mitalao aminao izahay mba ho ny rano Jesosy Kristy zanakao Andriamanitra hanadio anay mba hamendrika anay eo anatrehanao indrindra eo anoloan'ny fiavianao Andriamanitra dia ny fiavian'i Jesosy Kristy zanakao hitsara ny velona sy ny maty matoky sy mino izahay fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao ka manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no hivavahanay toy izany amen.
Riavana, ho antsika izay naiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana ndre ny teny somafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo, mivoa ialan'ny Babilôna, mieza avy any amin'ny Kaldeana, torio amin'ny feo mafaly ary ambarao ka alezo hatrany amin'ny farany tany, lazao hoe Jehovah efa nanavitra ny Jakoba mpanompony. Ambara ry havana, voavela ny elokareo noho ny anarany masina, midera ny tompontsika. Amen. Sambatra ny volana izay, favela ny elony, tsy voasarona ny fahotany. Sambatra ny volana izay, Jesu ny Jehovah aluka, Marisi misi fitaka ny Fanentanana Hoantsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika amin'ny mpahabe-maso ny finoantsika araka ny fanekam-pinoana lahara fahatelo. Minan'Andriamanitra iray tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sanio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Fantastica non c'è,
Vavaksika ry havana. Ry Andriamanitra ray mandrakizay io. Rainay noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay ianao. Misaotra anao izahay fa avily anao ankehitriny hitondra eto anatrehanao ny tahitaam-ponay, ny fanarianay lalina ary izay rehetra mitambesatra aminay koa. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, ilay efa niteny manao hoe angatao izay tianareo na inona inona fa ataoko aminareo izany. Noho izany no anatonanay anao ankehitriny mangataka izahay raha mbola misy koa fotoana hivavahanay ho an'ity firenena ity. Ianao no mifehy, ianao no manjaka sy manapaka ny tany aman-danitra. Aminao no ametrahanay ny toetra aram-pirenena. Eny, vita tokoa ny fifidianana. Isaoranay ianao izany fa ny irenay dia mba hisiany ny filaminana, fandriampahalemana, fiadanana ho an'ny malagasy rehetra. Angatanay aminao izany, Tompo, mba hisiany fantaran'ny fanjakanao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonanao. Tompo, mivavaka izay noho izany koa ho an'ny fiangonana rehetra izay mitonona ho kristianina, manana tety lehibe tokoa manoloana ny firenenay. Mivavaka izay ho an'ireo mpitondra fivavahana rehetra, indrindra ny mpitandriny Fjkm izay melipatrana manerana izao tontolo izao sy manerana ity nosina ity. Andriamanitra efa niantso sy nifidy anay tokoa ianao ho amin'izany asanao izany, mba hanehoana ny voninahitrao, ho fanitarana ny ambaindain'ny fanjakanao, fa indrindra ho fitoriana ny vaovao mahafaly ny famonjenao izay nomenao an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mampahireza ny mpanomponao tsirairay avy, satria maro ny toe-javatra sarotra hatrehan'ny mpanomponao, indrindra amin'izao andro farany izao. Mahatoky sy mino izahay fa ianao Jesosy ahamarina ny teninao, fa tsy ahafona hasaraka anay mihitsy ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Vavaka izahay, Tompo, ho an'ity fitandremana isotry fitiavana ity, indrindra ho an'ny sampana tsirairay avy, fa manokana amin'ity anio ity kosa dia mivavaka izay ho an'ny SAMPATI izay natao indrindra sampana hitaizana sy hanabeazana ny zanakay. Mivavaka ary izay ho an'ireo mpiandraikitra rehetra sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny avy ao anatin'izany sampana izany, mba ho ampahirezanao sy omenao fahendrena sy fahaiza-manao ary ho arovanao amin'ny loza sy ny ratsy rehetra koa, ka ho ambinina sy ho salama amin'izany asa fanompoana ny antsonao azy zany. Dia mba ho sampana iroborobo fantatra fanitarana ny ambaindain'ny fanjakanao. Tompo, mivavaka izahay ho an'ny kristianina rehetra ato amin'ity fitandremana ity, manoloan'ireo olana samihafa izay tsy mitsahatra mandalo amin'ny fiainanay, tonga tandra vadikototra ny fiainanay manontolo. Ianao Jesosy efa niteny fa momba anay tsirairay avy, hamaly ny hetaheta-ponay sy ny vavaka ataonay amin'ilay teninao manao hoe na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Koa midira an-tsehatra eo amin'ny isam-baravarana, eo amin'ny isam-batan'olona, hamany olana tsirairay avy, satria fantatray fa Andriamanitra velona ianao ary tsy mahay mandainga amin'izay nampanantenainao. Ka na iza miantoraka eo aminao andro aman'alina, miankim-po aminao, mba havalio vavaka ry Andriamanitra amin'ny olana rehetra izay ilany ianao sy hianteherany aminao. Mahatoky sy mino izay fa miaino izany hetaheta-pona izany ianao Andriamanitra. Mivavaka izay ho an'ny marary rehetra na aiza toerana misy azy, eny mety tonga eto mihitsy aza kanefa marisarisa ara-pahasalamana. Aoka mba hanana anjara fanasitranana avy amin'ny diakapoka niatra taminao izahay tsirairay avy. Izany no angatahanay aminao, mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ne izahay,
araka ny teninao. Tompo, mivavaka izay ho an'ireo namoy avatiana sarakolona irery. Eny Tompo, tanondrika ny loha, tsirorika ny ranomaso, mangataka aminao izahay. Mafy aminay olombelona ny fisarana amanay, koa ny fampahirezan'ny fanenao masina ho amin'ireny havana ireny, ka ho tsapany tokoa fa ianao dia eo an'ila ny mandrakariva tsy mahafoy azy na manda ho azy velively. Dia matoky sy mino izahay fa ianao Andriamanitra mahalala mihoatra noho izay rehetra tratra ny sainay sy ireny ny fonay eto anatrehanao. Izany ny vavakay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay fanampianatra ny mivavaka manao hoe: Rainay io sy any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any ny sitraponao ety an-tany taky ny an-danitra. Omeo anay ny anina sahaza ho anay, ary mamelana elokay taky namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana, ho aminareo anie ny fiadanana. Manolotra tanana vy ho an'ireo mpikambana rehetra ao amin'ny sampana mpanazava stily izay tonga eto. Aoka irehetra ny jironareo. Luka 2:20 ny 5:30. Toy izao ny fintiny hafatra avy any amin'ny Sampati foibe. Miara-misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahatanteran'ireo tetikasa sy tetiandro rehetra tamin'ity taona ity, indrindra ny fitondran'ny tompo mahagaga ny Sampati Fjkm. Manatanteraka fankalazana an'Andriamanitra noho ny 70 taona nijoroany isika Sampati tamin'ity taona 2024 ity, izay anao marintsika niaraka tamin'ny alalan'ny Fjkm nasionaly izay nataontsika ny 13 Aogositra lasa teo tao amin'ny SPA 10. Misaotra ny tompo, mankasitraka ireo brosy komity rehetra, misaotra ny tonga ary mampahay ireo tsy afaka niatrika noho ny antony samihafa. Misaotra antsika koa tamin'ny fitondrana am-bavaka. Amafisina trano ny fijoroantsika Sampati, ho fitaratra sy modely amin'ny zavatra rehetra, ho mafiorina, midoro tsara amin'ny finoana sy manao arak'izay tratra amin'ny asa fanompona. Entana indrindra koa isika amin'ny fitondrana am-bavaka ny asa, ny tetikasa sy ny tetiandro rehetra voalahatra amin'ity taona 2024 ity, indrindra ny fanomanana ny sy fiatrehanan'ny zaika be fasivy izay atao any Amorondava ny 12 ka hatramin'ny 14 Aogositra. Koa amin'izany raha alamalalako dia miorena tsara aza miova tanterao ny fanomponao. Koritiana 1:5:20 ny 7:15, Timoty 2:4 ny 5:10, ny filoha foibe Rabe Manandratra Arivo Lanto Johnson mpitandrina Jabady Miremby, ny tony foibe Randriamanantena Solo Jean-Jacques Séraphin Jones Fandrasa Mikalo. Fa miaro misaotra an'Andriamanitra koa isika ry havana fa 30 taona izao no nijoroan'ny Sampati eto amin'ny fitandremana misy atsika. Vita ny fankalazana an'Andriamanitra momba izany, ankasitrahana ny komity. Misy fialan-tanana izay apetrakay eto amin'ny fiangonana ho fahatsiarovana ny fitaom-pahasoavana izany. Mbola eo am-panaovana ny asa fa atolotra amin'ny fahavitany. Manana ny fototra lehibe hijoroany ny sampana dia ny adidy amin'Andriamanitra, ny adidy amin'ny tena ary ny adidy amin'ny hafa. Ny zava-kendren'ny sampana dia ny anabe sy an'olokolo, tanora, zazalahy, zazavavy amin'ny maha olona feno azy, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-petsepo ary ara-piarahamonina ho tonga vavolombelon'i Jesosy Kristy, mavitrika amin'ny fanompona eto amin'ny fiangonana, olom-pirenena vanina ho andry ny fianakaviana. Arak'izany zava-kendreny izany dia ankizy tanora no tezaina eto anivon'ny Sampati. Ao amin'ny mpanazava dia misy sampana 3, vorokely na mpanazava mavo, zazavavy 9-12 taona, sampana maitso 12 hatramin'ny 19 taona, afo na mpanazava mena izay sampana zokiny indrindra 19 taona ny mihoatra, mpiandraikitra 17 taona mihoatra. Ao amin'ny vondrona tily dia misy sampana 4, lofotaona sampana mavo 9-12 taona, sampana maitso 12 hatramin'ny 19 taona, sampana mena na mpiandalana 19 hatramin'ny 17 taona, sampana mena fify na mpitarika 17 hatramin'ny 15 taona.
Amin'izao dia eo amin'ny 50 amin'izao teo ny mpikambana beazina eo anivon'ny sampana. Arak'izany rehetsiaka izany dia be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa Fanentanana SE izay mahareny antsony tompo ka vonona ny anatevin-daharan'ireo mpiandraikitra indrindra eo amin'ny vondrona mpanazava iarahana besan'ny olokolo ny ondron'ny tompo eto anivon'ny SAMPATI. Entanina ihany koa isika ray aman-dreny ampiditra sy andrisika ny zanantsika ho beazina eo anivon'ny sampana fa vonona izahay nandray azy amin'ny mpitiavana. Farany dia misaotra sy mankasitraka amin'ny mpiara-miasa rehetra, ny mpanohana ary misaotra ny fiangonana mandray anjara amin'ny mpitiavana amin'ireo hetsika rehetra izay atolotry ny SAMPATI. Mametraka anareo eo ambany fahasoavan'ny tompo ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Iraka solon'ny Kristy izahay. Koritiana 2:5 andininy 20 tapany A. raha iso amin'ny fanantenana ho tanteraka aminareo ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.